miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sara zao avy amin'ny zanabolana tamin'ity an'io araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia fa manomboka mipaka amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara sy ny ilany avoany atsinanan'ny Nosy ilay orana miaraka amin'ny ilay faritrandro ratsy ka tombanana mikisaka miandalana izay miditra any amin'ny atitan'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny. Manoloana izany dia misy ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay miloko mavo ary miatra izay manomboka ho an'ity ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary koa ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro torak'izay ihany koa ny faritra Sofia tombanana mitatra ho an'ny faritra Iboeny Betsiboka sy ny any amin'ny faritra Melaka izay ho an'ny rapisika ny rotsakorana ao anatin'izay dia tombanana mahatratra 70 ka hatramin'ny 20 milimetatra ny ao anatin'ny 420 ora. Manoloan'izay dia entana hatrany zany ny ponina amin'ireo toerana voakasika mba hanaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro eo ihany koa moa zany ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isan-tokony mba hisoroantsika ny loza mety hateraka an'izay. Iverenana amin'ny ankapobeny ny mety ho toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy raha ny mandrafitry ny toetry ny andro aloha zany ho an'ny amin'ny ankapobeny indrindra ny tapany avaratra Madagasikara dia ilay fandalovan'ny faritrandro ratsy no tena ibatoerana kokoa zany hoe hitondra rotsakorana indrindra ho an'ny rapisy fa ny talata sy ny alarobia kosa indray dia mahazo vahana tanteraka ny tsioka avy any avaratra satria dia tombanana mitoetra atao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ilay faritrandro ratsy ka vokatra izay rivotra avy any avaratra izay dia miverina amin'ny ankapobeny ny oram-pahavaratra saika manerana ny Madagasikara. Raha ny toetry ny andro ary ho an'ny rapiso vao maraina dia isy aloha ny orana any amin'iny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny ary somary mety mbola mitoy ihany koa ny orana ho an'ny ilany avoany atsinanan'ny Nosy indrindrindrindra moa zany amin'ny maraina miendrika tandrivindraona izay ho an'ny tapany avoany atsinanana Madagasikara any amin'ny tolakandro any hoany. Raha ny avoatany kosa indray dia mandraona ny andro izay mety isy tandrivindraona aloha zany ho an'ny rapitso izay indrindra ny tapakandro hariva. Raha ny maripana voavinavina aloha zany dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety tafiakatra 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny morotsiraka atsinanan'ny Nosy kosa indray 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay maripana izay ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra Isava iny. Misy fidinana kosa ny maripana indrindra ho an'ny tapany avoany andrefany Madagasikara izay tombanantsika midina hatrany amin'ny 20 degré celsius izay maripana izay fa ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara kosa no misy hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana voavinavina. Ny andro ny talata kosa indray araka ny efa natsidika teo dia saika mipatoerana ny oram-baratra indrindra amin'ny tapakandro hariva manerana ny Madagasikara ankoatra ny any amin'ny tendrony avaratra zany hoe ny faritra Savasy Diana ary koa ny tendrony atsimo amin'ny faritra Androy. Amin'ny ankapobeny mety misy ny orana vao maraina ny amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny. Raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay hatrany dia tafiakatra hatramina 20 degré celsius ho an'ny eto avoatany hitantsika any amin'ny faritra Matsatra ambony iny mety ahitantsika an'izay 20 degré celsius izay. Ho an'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara kosa amin'ny ankapobeny dia tafiakatra mihoatra ny 30 degré celsius amin'ny ankapobeny izay maripana izay. Ho an'ny ilany andrefany Madagasikara kosa dia somary hidina hatrany ny maripana indrindra andeha manodidina ny tapany avoany andrefany Madagasikara satria dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo izay maripana voavinavina izay fa kosa ny any amin'ny tapany avaratra andrefana no misy fiakarana hatrany aloha ny maripana ambony indrindra amin'izay talata izay. Ho an'ny toetry ny androntsika kosa ny alarobia dia mbola saika ny oram-pahavaratra aloha zany no mibatoerana amin'ny ankapobeny saika manerana ny Nosy ankoatra ny any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara izay tombanana miverina maina ny andro raha ny maripana voavinavina ao anatin'izay ho an'ny eto avoatany aloha tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay fa ny maripana ho an'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara kosa no tombanana miakatra saika manodidina ny 20 degré celsius ny maripana ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 430 degré celsius izay ho an'ny morotsiraky ny faritra Sava iny. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia amin'ny ankapobeny aloha dia somary amin'ny antonony izay maripana ambony indrindra izay ankoatra ny tapany avaratra andrefany Madagasikara izay mety tonga hatrany amin'ny 30 degré celsius hitantsika any amin'ny
morotsiraky ny faritra Sofia iny izay indray ny météo tamin'ity an'io ty ary raha misy ray fotoana manaraka veloma to